Tomboko lasy tompoko vavy miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny journal de l'économie amin'ny tia nuity ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa andray vahintsika ato amin'ny fandaharana mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana fohy mikasikasika ny fampandrosoan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Tafiditra anatin'ny top 5 na dimanitra indrindra maneran-tany Madagasikara. Mandidina ny $470 isan'olona eo ihany koa niarika ireny eto amintsika. Manana anjara toerana lehibe ialana amin'ny fahantrana ary rosoana amin'ny fandrosoana ny firenena ny lafin'ny angovo. Raha ny zava-misy anefa atao anatin'ny taona maro, tsy ampy ny angovo eto amintsika. Tsy misy afa-tsy ny 500 ny mponina amin'ny tontolo ambanivohitra ihany, ohatra no misitraka herinaratra. Ny fanaovana laharam-pahamehana ity sehatra ity raha ny fanazavana no isan'ny ahafahana mampiroboroby ny toe-karena. Il s'agit des secteurs d'importance réelle dans la perspective d'un développement. Sehatra tena zava-dehibe amin'ny firenena iray ny mikasika ny angovo eo amin'ny fampandrosoana azo tsapaitana sy ahafahana mandroso amin'izay hoe fampandrosoana maritra izay. Tafiditra anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny eto Madagasikara izany ary nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana eto amin'ny firenena. Des plans sectoriels dans le programme général de l'État malagasy. Tetika samy maro no entin'ny fitondram-panjakana ampivelarana sehatra ny angovo. Izan'izany raha tsy ahivina ny tetikasa LED na Least Cost Electricity Access Development izay vatsiany banky iraisam-pirenena vola. Tokantrano misa R1.20 manerana ny nosy no vatsiana herinaratra manoloana io. Tetikasa izay mitentina $50 raha ny fitsinjarana ny vola. Ny $20 no natao hanitarana ny asa fizarana jiro amin'ny alalan'ny tambazotra sy ny angovo azo avaozina manerana ny nosy. Hoentina mamatsy vola ny fampidirana herinaratra ho an'ireo toeram-pitsaboana miisa $570, ny $550, ny $550 ambiny hanatanterahana ny asa fampidiran-jiro sy hoentina manatanteraka ny tetikasa fampidirana ny jiro manerana ny nosy. Araka nambarako teo dia mandray vahintsika ato amin'ny fandaharana i professeur Razafine Manana Mantra izay professeur des universités françaises classe exceptionnelle izay université Paul Sabatier de Toulouse en France et un coup officier dans l'ordre des palmes académiques pour service rendu au ministre de l'Éducation nationale français, Ari Sadi, responsable de l'axe Afrique-Madagascar au sein des relations internationales de l'université Paul Sabatier de Toulouse, Falmiarabanoa, Tongaso et Tomni Platonic Cool TV. Arakani Tatsikateo ni Fanadedinato de ni Fampandjuna Mnekapen, nous Resa Tonatni Fandarana journal de l'économie, ni Tianuitia, vous si voyez la courte Sikizén, ou Nakalazaniwe, Niverena. Ny fahaleovan-tena Madagasikara ny fasivy amin'ny 10 taona izay fantaniko voalohany avy hatrany 7 taona izay itsika no nankalaza izay hoe fahaleovan-tena Madagasikara izay raha ny toeran'ny firenena nefa hatramin'izao mbola azo lazaina hoe aty amin'ny isan'ireo mahantra indrindra inona no mety hoe lesoko inona ny antony izay. Ny voalohany aloha dia miarahaba anao dia miarahaba koa zany ny mpijery manatriky ity fandarana ity fifaliana ary voninahitra ho azy zany no mandray anjara eto dia miezaka hoe mba hanazava zay azoko ambara mikasika zay fanontaniana mety hoe manitikitika atsika mianakavy. Ny fanontaniana zany dia hoe 7-15 taona zany zao nazahoana fahaleovan-tena dia hatramin'izao zany dia mbola ohatrany hoe tsy tafavoaka. Zany hoe mbola mijanona anatin'ilay fahantrana ary tsy vita mijanona anatin'ny fahantrana fa tena hoe tena mady hoe isan'ny tena mantra satria zany ny fijeriny zao tontolo zao azy. Angamba ataoko hoe amin'ny teny frantsay izy hoe tena zavatra leto paradoxe de Madagascar, ataoko mihitsy hoe le grand paradoxe de Madagascar, pays qui dispose d'énormes potentialités mais classé parmi les très pauvres. Ny azoko tena marina mihitsy fa raha misy firenena eto an-tany ka isan'ny manan-karena ny arena zany tiako ambara amin'izany dia anisany zany kibon'ny tany. Raha misy zany eto ambonin'ny tany eran-tany dia Madagasikara nisy isan'ny tena manana zany. Kanefa dia zay moa zany le zavatra hita zay le fahantrana zay. Dia izy fotsiny hoe
reo le arenareo a raha tsy ny malagasy mihitsy no mitrandraka azy zany hoe mandray atanana ny zany hoe exploitation nyreo arenareo a de tsy ho tafavoaka mihitsy satria ny vahiny ihany zany a ny mbola anararoatra ary profitea ny zavatra zay de ataoko am teny frantsay gna malizy azafady a fa ohatran'izay nga mety ravoaka azy hoe tant que les malgaches ne prennent pas en main la gestion de leur potentialité, Madagascar restera toujours pauvre et ce sont les autres qui vont en profiter. Inona nefa sakana hoe tsy nafahantsika nanao an'izay hatramin'izay? Ny sakana tsy nafanao zay hatramin'izay de zao tsy maintsy politika volontariste mihitsy zany a amin'ny fitondrana le izy satria raha miteny aho zany hoe tokony malagasy ny andray le izy zany hoe tiako te malagasy zany hatrany amin'ny tanora mivoaka amin'ny fianarana zany a sy miasa de tsy maintsy manana le traikefa de ataoko hoe raha ohatra ka malagasy te andray le izy zany de tsy maintsy manana an'le expertise tsy maintsy manana savoir faire de tsy maintsy manana zany fahalalana ahafana mitrandraka andreo arenreo Hatreto aloha zany tsika mbola tsisy an'izay hoe manana traikefa ahafahan'ny malagasy mitantana ny harena eo amin'izay. Hatramin'izao aloha de fandray akaiky amin'ny mpampianatra eto a satria za moa zany a araka vakinao tao tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-miasa zany amin'ny relation internationale fandraisa zany a Madagasikara efa nanomboka tamin'ny 4 no efa nanomboka niara-niasa tamin'ny malagasy ro université reo a ara-patsivo fa 17 ny accord cadre signena tam'izany fotoana zany reo université anakena de 11 institut centre nationaux de recherche malgache de zany hoe fa niara-niasa ary de fa fampandinika ho inona dôlidôly zavatra azo atao zany de zany hoe afaka miteny zany hoe mbola tsisy reo formation mikasika andreo ny antony de tsotra tsy maintsy misy aloha mpampianatra zay formena zay vao afaka hampianatra ny mpianatra ka io indrindra ny olana ka zay matonga ami teny hoe verina am'le teny tany aloha hoe tsy maintsy zany a misy feritretana hoe inona fitsonjovana zany hoe inona zavatra atao a ahafana mitrandraka andreo arendreo de ny fahalalana zany a ny compétence ny expertise de savoir faire. Araka ny tenenao tao hoe mila malagasy no isany hoe mitantana an'izay hoe harena an'izay nefa raha ny olana hatramin'izay a ankoatran'izay hoe tsy fananana traikefa izay a eo ihany koa ny resaka fitaovana izay matetika ny ankinina andohan'ny Madagasikara foana amin'ny any ivelany amin'ireo amin'le resaka fitrandrana ahoana indray ny faneho-kevitra ao amin'izay. Za tsy akany amin'le fitaovana aloha on ne met pas la charrette aux juges avant les bœufs juge ny fiteny a fa tsy maintsy manana aloha zany a an'le compétence zany hoe misy formation any amin'ny université na any amin'ny école d'ingénieur na amin'ny institut zay ampianarina aloha any tanora hanana zany hoe zay fahalalana zay fa rehefa manana zay zay vao hoe inona am'izay zany fitaovana ilaitsika raha ilaina fa raha tena marina hoe tsy hoe reny ankizy eny tonga de anao lizy fa tsy maintsy misy appel am'izay zany amin'ny investisseur ny crome zao tany zany crome zany tany amin'ny taona fa 770 de isan'ny trandraka zany malagasy a de nivarotra tadidiko tam'izany fa ary aronkilao to tany andilamena izy io raha tsy tiso mbola mbola tanora moa tam'izany tanora mbola kizikizy ary de iny crome amidinao ary aronkilao iny a rehefa vita izy zany hoe vao travaily izy anamboarana amtareo amin'ny tomobile na anamboarana boatina reny boaty jatsy teny hoe amin'ny ronono zany a tsy teny marika misy zavatra amin'ny endra samihafa vena da misy lasa plus value le izy kanefa zao tsy afaka hitena zany ianao araka nyteko teo raha tsy fa manatraikefa zay vao hoe andao tsika zany a efa mahafantatra hoe mila matériel oatra zao raha manana moa malagasy manao lizy de tsara tsy manana de hoe ny investisseur sady am'izay ge tonga de mandeha azy hoe création d'emploi misy asa koa zany créena am'izy ka reo tsy maintsy jerena mpifandanjalanjana raha tsy manana vola aloha entina manao zavatra zay zany ge ny ilainany hoe mindram-bola fanjakana raha ohatra ka teny hoe ny fanjakana mihitsy ny tendray azy fa raha ohatra ny fanjakana hoe tsy lahara-pamena io fa aleo ny tena marina ny tena mampiasa zany ny créateur d'emploi tsy ho fanjakana ny fanjakana zany de ataony hoe fonction régalienne ny azy hoe micrée emploi izy a mpampianatra ny ty piasa ny poste ny police gendarme reny de atao hoe mpiasam-panjakana ilainy reny a de anatin'le cadre hoe fonction régalienne fa ny asa hafa kosa de tsy anjara zany tsy anjara fanjakana mandraikitra ny hoe iry anao société ikarakara société fanaovana an'zao ry na fanaovana an'zao fa antsona am'izay zany a manao appel manao antso ho an'ny investisseur
de reny ny tena micrée ny any amin'ny tany mandroso a ny PME ny tena micrée emploi fanjakana tsy micrée emploi ka zay zany hoe fanjakana mamety tosika amin'ny PME mety manampy amin'ny voalohany fanjakana amin'ny hoe allégement zany amin'ny taxe salam zany am'le ananganana le usine zany le entreprise zany hoe mba hamoramora tsy ampavesatra an'izy satria eto fantatra ny fasarotany fa tsy kelikely am'izay zany efa manomboka matsanginoary le entreprise zany fa hoe mba afaka mivelona de fa eo am'izay zany misy efa fanarana melo zany fa tsisy kory hoe rapitso tonga de atao tapoka ohatran'izay le izy zany a ny fitondrana any amin'ny tany mandroso ka io zany a mbola averiko ihany a tsy ny fanjakana maheno mantsy aito hoe tsy roa hoe mahatonga zao situation ohatran'izao hoe be deaibe zany tsy anasa ohatran'izao de satria tsisy asa de refa mba manontany hoe fa ahoana tsisy asa ka ny fanjakana tsy mamoronasa zany fanjakana tsy mamoronasa fa fanjakana manampy ny olona zay manana etaeta sy vonona anangana orinasa aloha azavo zay mikasika ny resaka angovo indray a ohatrohatra ny ahoana eto Madagasikara izay resaka angovo zay a ary tokony atao laharam-pameana avy eo amin'ny fampandrosoana ny toekarena indrindra ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny zay efa voalazanao ny valy teniny de fa voalazanao teo a fa ny angovo zany a ataontsika hoe ny énergie zany a ny herinaratra de io zany isan'ny tena hoe aonafa zany hoe clé zany fanalahidiny hoe mety hoe tsy fampandrosoana tiako teniny de zao raha tsy misy zany ny angovo a sy ny herinaratra ny énergie zany de tsisy mihitsy fandrosoana satria maninona raha tsisy zany a ny angovo de tsy afaka mieritreritra rao développement de zao raha ohatra zany ka aleviko kely misy tanàna anankiray de hita zany hoe azo atao zany a to misy hazo be deaibe eo maka ohatra tsotra fotsiny zay tonga ao tsaiko de azo atao eto manao meuble za hoe azoko atao manao meuble eto de io zany le zay koa le développement participatif ateo zany hoe raha misy vola za tsy manana le vola manina moa zany a raha manao antsoava fa fantatro fa tsy afaka nonina raha tsy misy angovo énergie nefa ty misy zavatra azo trandrahana tsy anyarian'ny tany akory zany a fa zavatra hita maso hoe hazo a ary mbola azo atao mampitombo an'io mamboly an'io anaovana meuble azy de zao am'izay natao antsoava hoe le olona tsy anasa hitantsika mitangorongony amin'ny arabe hoe nareo ve misy mahafinaritra reo zany mba hoe manana fanirina hiasa mikasika ny hazo de raha ohatra zay le izy a de atao am'izay zany le proposition de iny nge architecture azo ampitainana am'izay a any am diaspora nge na mety misy olona fotsiny zao investisseur zay intéressé amin'izy de am'izay fotoa zay zany a lasa velona le tana satria mivarotra de misy vola miditra ao tsy maintsy misy an'le hoe kanefa le angovo nefany tsy maintsy tediavina de izy le angovo de zay mahatonga hoe misy énergie renouvelable tsy vidina vola ny masoandro raha misy rano ao a de amin'ny hydroélectrique raha misy ny éolien de tsy hiditra amy technique a de azo atao koa ny rivotra fa mizatra azo atoko aloha zany a de fa hoe misy ny panneau photovoltaïque ka eto Madagasikara zany a amiko io zany anisany hoe ala olana de ny fidira am'izay zany hoe tsy maintsy ampianarina kosa ny tanora malagasy alina traikefa ary raha ny angovo ndresana de avy meko fitenena fa avy eo raha ny angovo ndresana de zao manomboka any am'le source aloha de hoe masoandro ve sa rivotra sa rano de rehefa izay le de hoe ahoana am'izay ny amadian'io conversion de l'énergie avadika am'izay zany io a herinaratra de transportena am'izay le izy entina am'le fily atao le fily iny de entina am'le toerana am'izay a de distribution zany hoe tsy maintsy misy ato Madagasikara zany raha ty mieritreritra hoe tena aleo tena amin'ny zay zavatra hoe manomboka zany izy manana traikefa amin'le identification source ny conversion iny a transport a de sy ny distribution de am'le fotoa zay a misy am'izay atao hoe maintenance ny zavatra satria tsy maintsy simba reny ray andro any de zany hoe zavatra anankiray manontolo package io a zay tsy maintsy vonona fa tsy afaka anao kely formation am'ty nanao am'ty de tapaka le izy a tsisy tsy de misy tsy maintsy resenao lahatra ny vahoaka reo le any ambanivohitra hoe ilainareo io zavatra io ohatra hoe ilainareo araky fantany tao hoe l'énergie satria tsy fantany hoe manina ozy izy ataonay ny énergie zay koa izy tsy mila nidionareo e nanay labozeko izy de ampianay e fa raha lazayna azy hoe rehefa tonga tokoa zany eto le izy a isy zany zavatra hitranga hipoitra eto ohatrany hoe usine kely zany de ny zanakareo tsy andeha ritsony na tsy voatery zanakareo fa le tareo le tsy anasany le lazainareo hoe mpanendaka salamzany reny reny ange tsisy hoe nanirany endaka e fa keny izy matomba anao lizy ary lazaiko anareo tena lazaiko marina fa tsy misy mahafaka tsisy ala olana
nasianareo polisy ray isaky ny le mpanendaky reny tsy maharaka nyrenitsika fa zao ahoana ny afana mampiditra azy indray ao anatin'le circuit zany hoe le olona olo-pirenena zany hoe miasa mivelona amy zavatra ara-dalàna de zavatra ohatran'izany zany hoe tsy maintsy miainga zany eo amin'ny énergie le izy a rehefa misy ny énergie tout est possible jereo fotsiny nge misy ny énergie de mana frigo anao lahatra daladala be mividy frigo anao mitambatamba de inona izy afaka manao yaourta kely afaka manao mitazona kely inty izy teo mitazona kely ronono de azo amidy efa mpamazo vola kely zavatra ohatran'izany izy fa tsy zay kory ny tena hoe finalité fa finalité de mba tsy maintsy zavatra hoe mba ambitieux le izy zany hoe ay tena raha zany tsy ampy développé le anako le tanànareo fa le tanànareo toko zavatra lehibehibe le izy ary zavatra azo atao tsara mihitsy le izy tena azo atao tsara mihitsy antony loatra raha izay no resantsika ahoana no azo amehezana andreo hoe karazana vahaolana samihafa reo entina hoe ampandrosoana ny toekarena sy ny ampandrosoana ny Madagasikara voalohany zany a de tsy maintsy ny formation zany hoe apetraka ny formation eny am'ireo toerana université araka tantiko ta voalohany fa ilaina koa ny technicien eny amin'ny université reny moa zany hoe raha ohatra ka hoe baka zany de 3 ans après zany de technicien fa azo atao mihitsy koa ty amin'ny licence formation professionnelle ny ankizy aty amin'ny classe de 3e ilaina dolidoly azo zavatra reo zany hoe tsy maintsy ary tsy maintsy miara-miainga lizy ary zao kosa azo lazaina aza mieritreritra reo hoe manomboka androany de afaka heritaona de tonga de zay le izy tsy maintsy il faut avoir les pieds sur terre aux izy vazaha il faut être réaliste et pragmatique de jerena izy de planifiena misy olona mahay tsara an'izany a de hoe ohatran'izao zany tya de afaka mieritreritra tsy manao kobakambava fa hoe afaka efa taona de zao de tapy roa taona zay le T0 mandeha dingana T0 zany androany raha atao androany T0 plus 4 ans de ty T0 plus 6 ans ty de atrany atrany de misy atao hoe indicateur na rana tokoa vele izy vita vele izy zay ny tsy maintsy arana hoe misy indicateur manamarina ity nge tokony T plus 4 ans manina mbola T plus 5 ans mbola tsisy vita zay le izy a tsy maintsy mandalo am'zay Ie, feno zay fanazavan'izay raha nitatsika teo dia nresantsika avokoa ny akapobeany rehetrarehetra izay mety hitondra ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana izay ary izany teboka goavana no amafisiny professeur teo moa ny resaka angovo izay ankasitrahiny ianao nitondra izay fanazavana teto amin'ny plateau-ny Kolo TV izay ihany koa no namarana ny journal de l'économie tamin'ity anio ity ankasitrahiny ianao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tokoa